Manoloana n'izao zava-misy iainan'ny firenena zao betsaka ny malagasy any an-tanindrazana midina an-tsehatra miady ho an'ny fialan'ny Rajoelina sy miady hitazomana ny Rajoelina. Betsaka ny diaspora aty ivelany manohana n'izany ara-bola satria eritreretina hoe rehefa aty ivelany dia manam-bola daholo. Izaho indray tompoko ampanetretena sady sur terrain any an-toerana ny diaspora nefa tsy manam-bola dia izay mba nomen'Andriamanitra ano zaraiko folo taona ny anarako teolojia tsy manana valiny tokana omenantsika kristianina amin'izao zavatsarotra iainan'ny firenena zao fa ny teolojiantsika kristianina kosa isika izay mino fa Jesosy no Kristy dia tsy mijery ny ravina sy ny akta ety ivelany fa mijery ny fo sy ny voa. Inona ny antony idinanao eny an-dalambe? Inona ny antony ilazanao hoe miala Rajoelina? Inona ny antony ilazanao hoe tsy miala Rajoelina? Inona ny antony andefasanao vola? Inona ny antony mahatonga anao miravoravo tanana? Inona ny antony mahatonga anao tsy hanao n'inona? Inona ny antony mahatonga anao mampianatra sy mampahery amin'izao alahady izao? Izay no jeren'Andriamanitra amintsika kristianina tompoko. Betsaka ny antony manosika ny olona tsirairay hanao zavatra. Dia izay no eritreretin'olombelona fa tena antony tokoa. Fa amin'Andriamanitra, amintsika kristianina dia lalina noho izany no jeren'Andriamanitra. Taraiko anao amin'ny atsipiriany amin'ny toriteny anasako anao hijery azy hatramin'ny farany na dia lava aza ny nahatonga ny dadanay Jamoka Misetra nilatsaka maire tamin'ny 2007 tsy lany maire izy 2007 fa ny candidat izay nangala bato no lany nefa tratran'ny coup d'état 2009 dia rehefa voafidy toniany skoty izy 2008 dia oziny kristianina hoe izay kay ny sitrapon'Andriamanitra tsy nahalany anao fa kay efa hitan'Andriamanitra fa ho avy ny coup d'état ary efa nomanin'Andriamanitra anao ho tonia skoty loteranina. Fa hoy aho ny teolojiako netiko ambavaka zay nanaovako an'ity kolara ty tsy zaho Bruna sy ny hevitrako nolazaiko fa manaiky ny fitarian'ny fanahy masina aho tsy izay zavatra miseho tompoko dia sitrapon'Andriamanitra fa Andriamanitra dia manaiky ny sitrapontsika olombelona. Tsy sitrapon'Andriamanitra ny nanana ny zanak'Israely mpanjaka tahaka ny Saoly sy Davida fa nanaiky ny safidin'olombelona Andriamanitra. Ka aza ahilika any amin'Andriamanitra na izay ataonao na izay tsy ataonao fa ny safidinao koa dia zava-dehibe amin'Andriamanitra. Sady kristianina anao no olom-pirenena tompona ndraikitra anao amin'ny safidinao. Andriamanitra namorona ny olombelona tsy namorona marionnette ampilalaoviny fotsiny amin'izay tiany anaovana azy fa ny alahatr'Andriamanitra dia ny fahaterahanao sy ny fahafatesanao. Tsy misy misafidy io na hoe te ho teraka zany na te ho faty fa Andriamanitra mpamorona no mandamina hoe teraka anao amin'izao maty anao amin'izao. Ny eo anelanelana io ny androm-pahavelomanao rehetrarehetra na ny eto an-tany na ny mandrakizay na ho anao izay tsy mino ny fiainana ankoatran'izao dia safidinao ary hajain'Andriamanitra ny safidinao satria ilay Andriamanitra antsika kristianina dia tsy namorona antsika olombelona hataony marionnette amin'izay tiany anaovana antsika ka hoe izay sitrapon'Andriamanitra ny tanteraka eo na tsy hisafidy aza isika olombelona fa tena eken'Andriamanitra na safidy diso aza ataon'olombelona. Fa ny mampiavaka ny faharetan'ny fanjakan'i Davida sy ny faharavan'ny fanjakan'i Saoly rehefa tsy niandry ny fitarian'Andriamanitra Saoly dia mody ny fona ny bebaka ny vavabavaka mba hitazomany ny seza.
de rava ny fanjakan'ny Benjamina, tsy nisy mpanjaka avy amin'ny taranaka Saoly intsony teo amin'ny Israely. Fa i Davida kosa, na de namono ny miaramilany aza, de nalainy vady ilay vadiny miaramilany, niterahany an'i Solomona ilay lasa mpanjaka nitohizan'ny fanjakan'i Davida hatrany amin'ny nahaterahan'i Jesosy ka tsy manam-pahataperana mandrakandroany ny fanjakany de tsy hoe kelikely noho ny an'i Saoly ny fahotany Davida fa be lavitra noho ny an'i Saoly aza ny fahotany mpanjaka Davida, fa ny tsy nampitovy azy roa ny bebaka tamin'ny fony tokoa Davida. Tena nifona tamin'ny fony tokoa Davida, ary tsy hoe nataon'Andriamanitra vitavita fahatany ny fibebahany Davida, fa tena maty ny zanaky Davida sy Batseba voalohany. I Solomona de efa zanaky Davida sy Batseba taty afara. Izany hoe ilay raha-ny Jesosy nalatsaka teo amin'ny hazo fijaliana handraisanao maimaim-poana ny famonjena, de tsy vidina fotsiny amin'ny vavabavaka ivelany atao amin'ny vava hoe mifona isika kristianina ndao ifona. Jesosy angamo ilay masika be miteny amintsika hoe mila mifona anao. Tsy tompoko, zanak'ondry novonoina Jesosy mba hamelana antsika, lazaina hoe maimaim-poana tsy vidina vola, fa tsy hoe maimaim-poana azo moramora ny famonjena. Noho izany aza mibebabebaka mifonafona amin'ny vava foana na entiketi-po foana, na isika kristianina na isika mpitolona, fa dinio tsara hoe inona ny antony anaovanao zavatra anankiray. Tena arak'ilay teneninao hoe ho an'ny taranaka sy ny tanindrazana tokoa ve? Sa noho ny atezerana? Sa noho ny valifaty? Sa noho ny fitadiavana seza sy voninahitra? Sa noho ny fitadiavana vola fa ianao no mieritreritra hamelona ny zanakao sy ny taranakao? Fa ho antsika kristianina, ilay Andriamanitra raitsika tsy toam-pamorona, de sady Andriamanitra zanaka nanetry tena nanaiky hatramin'ny fahafatesana no Andriamanitra fanahy masina manoro hevitra antsika amin'izay tokony ataontsika, fa aza sarahana ilay Andriamanitra telo, izay iray izay sady tsy toa no mpamela heloka no mpitarika amin'ny alalan'ny fanahy masina. Tianao fantatra ary ve inona ny tokony ataonao kristianina manoloana an'izao zava-misy iainan'ny firenena zao? Anontanio ny fanahy masina, arao amin'ny antsipiriany amin'ny toriteny ny tokony anaovanao an'izany. An'Andriamanitra irery anie ny voninahitra. Amen.